Ie miaraba tsika rehetrarehetra azafady fa nampiandro kely misy araky nefa fantaritsika moa zany fa za io ety amin'ny Paris 16e avenue Victor Hugo dia ho atsika zay nijery an'ilay vaovao tamin'ny maraina indrindra ao amin'ny pejiny madame Fanirsoa Herinaivo miaraka amin'le pejy vaovao zay nosokafany zay misolo an'le Tchad indépendant de lasa hoe Afrique indépendant le zany zao izy nanokatra azy na miara-miasa aminy a de nandefa accusation grave izy tamin'ny maraina hoe mifoazy ary malagasy fa nividy trano be mi total 27 millions d'euros Iandry Rajoelina sy ny fianakaviany a dia namenatra amin'ny adresy 42 avenue Victor Hugo Paris 16e de maketo amin'le adresy mazava zay niteneniny ary efa tafaresaka tamin'ny tompotrano teo sy ny olona mampanofa an'le izy de raha mijery eo amin'ny page Fanirsoa ao nareo de misy navoakany mihitsy le sarin'le trano le page voalohan'le Tchad indépendant moa nidininy meta Facebook nidininy Facebook satria ianao rehefa manelitsao be da be ohatry reny zany de misy fact check-in automatique ampiasain'ny meta de matoazy ny pejinao de nanokatra vaovao ndray izy de ny vaovao voalohany nosokafany zany nosoratany ao araky ny hitatsika ao amin'ny page Fanirsoa ao de ny hoe viditrano 27 millions d'euros 27 millions d'euros na hoe 635 milliards vola gasy angamby zany de manao ty vidéo ty mba ho hitatsika hoe eto amin'ny Paris 16e koa de eto manoloana an'le trano de le adresy nosoratany ao 42 avenue Victor Hugo Paris 16 de io asehoko atsika io ny 42 avenue Victor Hugo Paris 16 trano mitokana hafa mihitsy amin'le sary nasehony ao de ty magazay anefany ary tsy amedy ozy le tompony de nanao enquête zany nanao enquête araky ny mazatra moa zany de ito asehoko anareo ito le trano lazainy page Afrique indépendante sy Iandry Rajoelina sy Fanirsoa Herinaivo hoe any Iandry Rajoelina vidina tamin'ny vola malagasy io zany le adresy io araky hitatsika zany de io le trano io le trano lazainy Fanirsoa fa ny président Rajoelina de rehefa niresaka tamin'ny tompon'ny trano sy ny olona mivarotra ao sy ny agence immobilière géré an'izy io de tahaka zao le izy raha ny filazan'ny Fanirsoa sy ny Afrique indépendante le page de ny adresse de effectivement 42 avenue Victor Hugo io zany de tsy io le sary le trano nalefa ao aminy ao ary tsy Iandry Rajoelina ny tompony fa ny tompony mi-exploité azy zany sy ny mampanofa azy ny tompotrano de ny agence AJ Prestige de faharoa manarak'izay 27 millions d'euros hoy Fanirsoa Herinaivo no nalohan'ny président Rajoelina ny fidanany an'io faharoa ty trano ty zany tsy amedy ozy ny tompony fa efa magasin izy io araky ny hitatsika le sary nalefa ny Fanirsoa Herinaivo ndray trano tsara tarehy misy fefy de misy bozaka eo amin'ny devant dia trano ampanofaina any Paris porte de Saint-Cloud zany hoe sary nangalarina sarina tranon'olona nangalarina olona mipetraka any Saint-Cloud ary ny agence ny tompon'le trano zay sarina navoaka amin'ny Fanirsoa zany de ny AJ Prestige kanefa ny agence zay nilazainy page Afrique indépendance Fanirsoa ao anatin'le page de namorony izy hoe Auteuil conseil immobilier
Auteuil conseil immobilier nanadiso an'izany avy hatrany moa ny tompony fa ny tompony dia ny AJ Prestige dia 3 800 000 euros zay ny vidin'le trano novitanan'le olona azy io tompony vazaha zany a sy ny ampanifany azy zany hoe le sary ampiasainy faniry sosy le page a sary nangalaro ny adresy a diso ary milaza porter plainte moa ny tena tompon'le sary sy ny tompon'le trano ty zany fa zay le izy zany hoe ny vaovao voalohany nozarain'le pejy vaovao solon'le Tchad indépendant zany a de zava-doza fa tsao be ohatry zany a hoentina anaratsiana ny fanjakana sy ny Florajoel de nentina nanamarika fotsiny zany hoe tsika aza rebrebe ny olona amin'ny lainga sy tsao a fa raha tsisy nanamarina ohatry zao zany zao zany zavatra zany a de angamba de zava-doza itsika koa nefa indraindray efa mahalala fa tsao ane zany zavatra zany fa lasa somary efa tiatsika le tsao de mba manetana atsika any am'izay pejy milaza vaovao marina re tompoko mijery vaovao a fa efa tsy sarotra am'izao fotoana zao ny mivérifier information efa tsy sarotra zany il suffit de cliquer sur internet za zao a sendra raha aty ako a de nataoko le vidéo a le adresy nomeny faniry soa lozava tranon'olona tranona mpivarotra le sarina meny a sarina tranon'olona ny nalaina tamina agence immobilier mpampanofa trano a zava-dozana zany ohatran'izany le hitezanatsika vahoaka sy ny sisa io ny 42 avenue a Victor Hugo io nareo amin'ny vidéo io a de ampita ao a am'le sarina trano a nalefany ao de nareo manao ny conclusion hoe ohatry zany ny olona enona sy mizara zavatra ho atsika de zay le information androany a flagrant délit de mensonge zany a ary raha mitohy manao telo sefatra ohatry zao izy de ho akaton'ny Facebook indray a io pejy io makasitraka atsika rehetra e bye bye